mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimerahabahantsika revako malala tratra ity zoma fa 7 ny volana jona ity. Ny mofinaina volahatra ho antsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny lioka. Lioka toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Lioka toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Takitsika aminaran'i Jesosy. Isaorana ny Tompo Andriamanitra ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy. Ary nanangana anaty tandrom-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy. Araka izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola, dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanana izay rehetra mankahara antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina, dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika. Anao izay azo antsika hanompo azy tsy amitahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika. Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana no anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Matetika amin'ny krismasy no andrenesantsika na makina ity soratra masina ity ho perikopa. Vavaka izay na faminaniana ny bokin'ny Lioka eto, nataony Zakaria mpaminany taorianany nahaterahany Jaona mpanao batisa sy nitenenany, satria araka ny fantarantsika moa eo amin'ny toko amboniny eo dia mona i Zakaria satria tsy nino ny tenin'ny anjely Gabriela izay niteny taminy hoe hananjanaka Elisabeta vadinao. Ary dia rehefa teraky i Jaona vao niverina tamin'ny fahafahany miteny Zakaria araka ny teny efa nampanantenainy anjely rahateo. Fa miafaka riavako ity teny faminaniana izay nataony Zakaria ity. Miafaka amin'ny lafiny zavatra maro. Ny voalohany dia ny fampiasan'ny Zakaria ny teny hoe isika. Tsy manavaka hoe ianareo na izay fa isika. Mampandray anjarany rehetra zany Zakaria, milaza fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny rehetra, Andriamanitra dia Andriamanitritsika. Anankiroa no fanekepona lehibe ao anatin'ny ataontsika hoe mahazatra antsika, dia ny fanekepona apostolika sy ny fanekepona nikeanina. Nikeanina na tsy vita tany Nikea any, nanomboka tamin'ny 520 fa nipakatra ty Kalsedoana ty Constantinople sy ny sisa. Fa mahasamihafa ny fanekepona anankiroa reo. Ny fanekepona apostolika dia izaho no manao fanekena, izaho zany hoe individuel, izaho no manao fanekena. Fa ny fanekepona nikeanina kosa dia isika no manao fanekena, isika no manao fanekena. Ao anatin'ilay fanambarana anankiray na ataontsika hoe déclaration de Lausanne, nisy antsoina hoe déclaration de Lausanne, fivoriam-beny reo ataontsika hoe evangelika aty amin'ny taona 4:700 na volana Jolay 4:700. Ny mouvement de Lausanne zany zay vokatry ny fitoriana filazantsara nataony Billy Graham niara-niasa tamin'ilay théologiana anglikanina anankiray antsoina hoe John Stott izy, dia nivohy ny fampiraisana na ny fanairana ny izao tontolo zao tamin'ny fitoriana ny filazantsara aty amin'ny taona 4:700 zany. Ireo zay ataontsika hoe tao amin'ny tokotany ben'ny evangelika. Tsara fantatra fa amin'izany fotoana itenena zany dia nisy ny antsoina hoe mouvement écuménique. Ireo fiangonana maro zay tao anatiny antsoina hoe conseil écuménique des églises. Ao anatin'izany nisy ireo amin'ny taona 4:700 nisy ny fiangonana luterana malagasy, ny FJK, ny anglikana, zany rehetra de tao anatiny antsoina hoe conseil écuménique des églises. Fa ivelan'ireo kosa eran-tany zany
eo teo amin'ny fiangonana 7 am'zato eo no nanorana tsiny hoe conseil écuménique des églises any amy taona 7 zany fa zao izy efa manodididina ny 700 na 700 ano any ireo fiangonana nasionaly izy ireo na vondrom-piangonana maromaro fa tsy hoe ohatra hoe fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ohatra hoe fiangonana Loterana Malagasy, ohatra hoe fiangonana presbyteriana any États-Unis sy ny tahaka zany, membre ao anatiny izy ireo conseil écuménique des églises io zay mamory kristianina mihoatra ny 500 tapitrisa maneran-tany. Fa ivelany eo a de misy ireo ataotsika hoe vondrom-piangonana na atsorona hoe mouvement ataotsika hoe évangélique izay ivelany conseil écuménique des églises ao anatin'izany mouvement pentecôtiste isan-karazany a dia ao anatiny antsoina hoe mouvement évangélique izay ary nisy tamin'izy ireo moa zany a zay nandray anjara tamin'ilay antsoina hoe mouvement na ny mouvement de Lausanne na ny déclaration de Lausanne. Ny déclaration de Lausanne moa ny tonga mouvement de Lausanne teo riny aty amin'ny taona 4 tara-piangonana zany zay vokatry ny asan'ny Billy Graham otsika teo 50 am'zato eo mitovitovy tamin'ny isan'ny reo namonjy ny conseil écuménique des églises ny isan'ny mpikambana tao anatiny antsoina hoe déclaration de Lausanne na fivina lehibe tany Lausanne tamin'ny taona 50 am'zato eo tsika teo le fiangonana tao anatiny dia narahina mouvement isan-karazany mouvement de Lausanne 2 na manizy iny aty aorina kely a de narahany Tati Le Cap fa izay mampifandray amitsika amin'ity tenin'ny Zakary ty dia ny votoatin'ilay fiona-tsara manamarika io zaka teo fa tsy na de samy kristianina protestante azy ireo de manana fijery samy hafa ny évangélika sy ireo ataotsika hoe tao anatin'ny tokotany be ny conseil écuménique des églises. Ny conseil écuménique des églises zay misy atsika mandrakakiny androany dia tsy tena mitovy amin'ny mouvement évangélika loatra ny antony a dia ao amy lafiny ara-drafitra ny mpikambana atao anatin'ny église conseil écuménique des églises dia ireo fiangonana zay nandova ny asa misiona ny taonjato 520 ary nateraka na karazana fietsehina any manomboka any amy taona 20 sy 700 anany a ny antsoina hoe foi constitution vokatrio no nahaterahana conseil écuménique des églises no zany a de manome toerana be mihitsy a ny fandalina mpinona ny conseil écuménique des églises zay tena hoe inona no nampisaraka inona no nahasamia inona no fototra iorenan'ny fiangonana inona no mila valina ireo olana mampisaraka reo fotompolona mampisaraka tsy nampaninna conseil écuménique des églises mihitsy ireo mpikambana atao anatin'izany no nandinika zany lafiny teolojika zany ary lalina de lalina ny famakafakana ala teolojika nataony ireo zay mpikambana ao anatin'ny conseil écuménique des églises akoatrany hoe fampivoarana ny écuménisme fanomeza toerana lasa misy io na sy ny sisa rehetra fandalinana ny fiangonana sy ny fiarahamonina zany de hitatsika eo anatin'ny conseil écuménique des églises fa ny mouvement de Lausanne kosa zay aty amy taona 7 reo évangélika maro isan-karazany zany a eto Madagasikara mbola be dehibe ny fiangonana évangélika mety ao anatin'izany mouvement pentecôtiste otsika teo reo mety mitovitovy volana am'izany ny fiangonana Jesosy mamonjy mety mitovitovy am'izany mety ao anatin'ny mitovitovy fijery am'izany ny église Rema sy ny tahaka zany zay mety ao anatiny zany tokotamben'ny na amy lafiny sasany fa tsy voatery tena mitovy atsipireny akory satria misy mahasamy hafa azy any fa izay ataotsika hoe manamarika ny finoany conseil écuménique des églises zany hoe ny fiangonana zay mivozona dia ny fanomezan-toerana ny antsoina hoe isika ny conseil écuménique des églises zany de tena manome toerana mihitsy lay ataotsika hoe isika ny miara-mandray ny filazantsara isika no miara-mivavaka isika no miara-manompo isika no miara-miatrika ny asa lay ataotsika hoe izay fiarahana miombona izay de tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fampianaram-ponon'ny ataotsika hoe ny église na ny fiangonana membre ny conseil écuménique des églises
mampatsara atsika ty fanekempinony na toriteny nataony Zakaria na fa nataony Zakaria ty manao hoe isaorana ankeny tompo hoe fa de izao mahatoky izy ny famonjena atsika amin'ny fahavalontsika de nataon'Andriamanitra zany maefa famindram-po amin'ny razantsika izy. Zava-dehibe ry havana ny hoe isika ny miara-manompo an'Andriamanitra ary samihafa kosa am'izay ao anatiny antsoina hoe mouvement ny Lausanne izay manome toerana kokoa lay iza ary izaho mibebaka iza mandray ny finoana zava-dehibe kokoa lay hoe engagement individuel na le hoe iza sy ny finoko iza sy manahoana ny fanapaha-kevitra io tsy hoe misy hoe inana diso na inona ny marina tsy zay loatra fa fomba fijery samihafa fotsiny. Ny fiangonana zay ataontsika hoe ao anatin'izany ny FCKM na ny katolika romana na ny anglikana na ny luterana de anatin'ny antsoina hoe mouvement œcuménique de tena manome toerana mihitsy ny antsoina hoe isika izy ary reny mahatonga antsika hoe tsy mahagaga ianao raha ohatra ka engagé na somary lasa lavitra de lasa lavitra mihitsy ny fandraisana andraikitry ny fiangonana membre ao anatin'ny antsoina hoe conseil œcuménique des églises manoloana ny fiainam-pirenena satria zay le hoe isika manoloana ny olam-piarahamonina satria zay le hoe isika. Raha ohatra ka somary ataontsika hoe matanjaka kokoa indray any amin'ny lafin'ireo mouvement évangélika le hoe izaho sy ny fibebahako, izaho sy ny fiainam-panahiko, izaho sy ny finoko ary indraindray mety adino lay somary latsadanjaka kely la isika any amin'ny mouvement évangélika amin'ny fotoana sasany tsy voatery hoe marina amin'ny fiangonana rehetra akory io fa amin'ny fotoana sasany. Raha ohatra koa ka somary tsy de tena voaresaka loatra lay hoe izaho any amin'ny mouvement œcuménique le hoe iza sy ny fanoloran-tenako fa toa isika foana ny tovoatrindry toa lay fiombonana ary mandrakariva de toriteny ny fiangonana FCKM ohatra ny hoe zava-dehibe ny fiombonana, zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka, zava-dehibe ny fifandraisana, zava-dehibe ny fiaraha-miasa am'lay nolay efa tarazo efa ela io. Aty amin'ny ilany kosa dia zava-dehibe enao ny fanoloran-tenanao aiza ianao sy ny sisa rehetra ary izay no mahatonga ny ataontsika hoe fanakianana kely momba ny ilay ataontsika hoe mouvement évangélique na ilay mouvement de Lausanne tamin'ny fotoan'andro nanakianany aty amin'ny nanakian'ireo teolojianina maro manao hoe ndraindray de mifangaro ao anatin'ny déclaration de Lausanne misy dimy ambin'ny finoana izy io ny hoe tsy miavaka ny hoe inona ny andraikitry lay isika fiangonana sy inona ny andraikitry le zaho kristianina satria amin'ny fiangonana rehefa koa malala de zao tena marina tokoa samy hafa ny hoe ny andraikitro amin'ny maha olom-pirenena andraikitro amin'ny maha kristianina isam-batan'olona aho sy ny andraikitro isika ao anatin'ny fiangonana samy hafa rehefa hoe ity za kristianina inona ny andraikitro za tenako amin'ny tenako ary inona ny andraikitry tsika ao anatin'ny fiangonana, inona ny andraikitry ny fiangonana ary inona ny andraikitry ny tsirairay tsy hoe de mitovy akory ireo ao anatiny ataontsika hoe fiainam-panimpona fa ndraindray tsy vita fandalinana moa de ndraindray to mifangaro be ihany ndraindray de satria voatosiky ny antsoina hoe mouvement évangélika isika de ndraindray afangarontsika ny hoe iza sy ny fiangonana hoe any andraikitro de tsy maintsy andraikitry ny fiangonana ny andraikitry ny fiangonana de veriko hoe andraikitro fa samy hafa mihitsy ny andraikitry isika miaraka sy ny hoe iza sy ny fijoroako vavolombelona za samy rery iza tenako mijoro vavolombelona sy isika miaraka dia tsy mitovy akory. Mampieritreritra atsika izany teo zavatra raha mamaky ity ataontsika hoe fisaorana an'Andriamanitra nataony Zakaria ity. Eto zany Zakaria de mitodika am'lay hoe isika fiangonana tsy Zakaria tenany na iza samy rery fa isika dia eto zany dia afaka miresaka zavatra mazava tsara Zakaria. Voalohany indrindra de izao mampianaratsika Zakaria fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra tokan'Andriamanitra iray ihany
andriamanitra marina, andriamanitra izay azotsika ianterana amin'ny fotoana rehetra, isaorana neny tompo andriamanitry ny Israely. Izay de teneniny eo nanangana tandrom-pamonjena ho antsika. Afaka malala zava-dehibe ny ahatserovantsika hoe rehefa miangona ao anatin'ny fiangonana de mitodika amin'Andriamanitra iray ihany, tsy mitodika amin'Andriamanitra be dehibe sanatria na hoe samy manao zay vavaka ampiakariny, fa izao rehefa ao anatin'ny tranon'Andriamanitra isika rehefa miara-mivavaka dia toy ny fo anankiray, toy ny saina anankiray, ary toy ny vatana anankiray rehefa ao anatin'ny fiangonana. Zay mahatonga ny hoe saina iray, vava iray, fo iray. Tsy hoe rehefa tonga anaty fiangonana tsika de zao samy manandratra zay mahafinaritra azy, samy mikikiky am'zay zay mahafinaritra azy, samy manao zay samy mitondra zay mety ho manahiry anazy. Ekena fa zay no antony andehananao any am-piangonana mba hitondra zay manavesatra anao, mba hangataka amin'Andriamanitra zay fa tsy zay le hoe enao rery zay ihany no any am-piangonana, fa isika no any am-piangonana. Fo iray tsika ao. Zay mahazava-dehibe an'lay fiaraha-mivavaka, isika no miara-mivavaka, isika no miaraka maneho finoana, isika no miara-mihira, isika no miaraka mitalao amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga antsika manome mahazava-dehibe ny fanginana ao anatin'ny antsoina hoe fiangonana ny kolokoloan'ny mouvement œcuménique. Raha ohatra ka makany amina mouvement évangélika ianao ohatra de ndraindray ihany tonga de mandeha ho azy samy mivavaka ao daholo de ndraindray tsy fandrenesana mihitsy. Io tsy hoe diso na marina ho tsika teo, tsy zay, fa samy manana fotsiny ny fomba fijeriny, tsy ady hevitra marina na diso, tsy zay kory ny olana, fa samy hafa fotsiny. La sendra miangona amina fiangonana ataontsika hoe mouvement évangélika sasany aloha de zao tena samy mivavaka, samy anaty fiangonana fa samy manandratra ny azy eo, samy mivavaka eo de satria zay le hoe izaho. Fa eto de zao tena zava-dehibe ny atsapahantsika hoe rehefa ao anaty fiangonana sika de zao miara-mibanjina lay Andriamanitra tokana, ary toy ny olona anankiray na dia maro azy anareo de iray ihany eo amin'ny tompo. Noho zany de zao miara-mitodika amin'Andriamanitra isika, miara-miterana isika, toy ny communauté na toy ny anankiray ihany. Misy fotoana zay ny lalan'lay fanginana, misy kosa fotoana hitondranao manokana zay mba zay bitika ao manokana amin'ny tompo, isy zany ao anatin'ny fotoam-pivavahana, fa zay tsy tokony ho adorona mihitsy de ny hoe isika ny miara-mivavaka. Fa ny faharoa zay asehony ty andrenijoatra masina tansainy Zakary ity ka mampianatra antsika momba ny atao hoe fiangonana dia mazava tsara ny momba an'Andriamanitra, saika miivo amin'ny asan'Andriamanitra, fitandrisana ny asan'Andriamanitra ny antsoiny hoe fivavahana. Tsy fitandrisana ny asantsika akory ny fotoam-pivavahana, tsy fitandrisana ny fahalementsika koa aza ny fotoam-pivavahana, fa ny zava-dehibe de zao fitandrisana ny asan'Andriamanitra, ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika manome voninahitra n'Andriamanitra. Ny antsoiny hoe manome voninahitra n'Andriamanitra isika ao anaty fotoam-pivavahana zany de fitandrisantsika ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahagagana nataon'Andriamanitra. Ary zay mahatonga raha mamaky tsara ny salamy ianareo de ny salamy de tena fitandrisana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Salamy 400, 700, 550, be dehibe ireo salamy zay lava de lava mitanisa ny asan'Andriamanitra. Ny tokony adinointsika ary rehefa hoe isika ny miara-mivavaka de zao ny isika miara-mivavaka ao an-tranon'Andriamanitra de mitodika amin'Andriamanitra tokana ka miara-mankalaza, miara-miresaka na miara-mitodika amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa izaho sy Andriamanitra kosa no miresaka de zao mitanisa amin'Andriamanitra izay mahay zaho aho, mitanisa amin'Andriamanitra zay manavesatra ahy. Zay mahatonga an Jesosy ny teny hoe Matthieu 7:7, 5, 5 rehefa mampianatra momba ny vavaka izy manao hoe rehefa ianao mivavaka amin'Andriamanitra ao amin'ny efitranonao mangingina de lazao amin'Andriamanitra mangingina izay ao bora eo de zao lay Andriamanitra ao amin'ny mangingina no amaly anao ao anatin'ny mangingina.
raha ohatra zany ka isika miara mivavaka de zao ny vavaka ataotsika de vavaka miivo amin'Andriamanitra fa tsy mivavaka miivo am'za tenako manokana hoe ao anaty fotoam-pavahana zany hoe te manao hoe anjaranao mivavaka tompoko dia itenanao manao hoe de ataovy fohy daholo re tompo lay atodina akodrotra ao de ataovy mba zanak'omby lahy reny teraka familany zao tsy zay zany tsy hoe lay tsy zafo rehefa ao anatin'lay tsony hoe fiaraha mivavaka isika de zao mivavaka ho an'ny tanindrazana ianao mivavaka ho an'ny mpianatra la fanadinana ianao mivavaka ho an'ireo marary trabony ianao mivavaka ho an'ireo ireo zay le hoe fiangonana isika ka lay mahazo le olam-piarahamonina lay mahazo tsika no entsika eo amin'Andriamanitra satria lay Andriamanitra zay manao asa mahagaga no ivon'lay fitaovam-pivavahana zay ny hoe ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny fahatelo zay tsapatsika am'ty isika ny Zakaria ty dia hotsika manao hoe ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra fa ny fahatelo lehibe izay ivon'lay vavaka nataony Zakaria mpaminany de zava-dehibe mihitsy lay ataotsika hoe moral lay toetra lay isika rehefa miara mivavaka de zao isika miaina ny fahamasinan'Andriamanitra any mandininy fa 5:70 moa de somary tsidinikely hoe manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fahamasinana sy ao anatin'ny fahamarinana isika raha amitentsika hoe fahamasinana dia isika sy Andriamanitra ary rehefa mitentsika hoe rehefa mitentsika hoe fahamasinana dia isika sy Andriamanitra zay ary rehefa miteny hoe fahamarinana de isika samysika zay justice ndray sainteté zany hoe zany fanomponan'Andriamanitra iombonantsika zany de zao tena miivo amy lafiny ataotsika hoe moral kristianina milamina tsara ny fifandraisako amin'Andriamanitra ary milamina tsara ny fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko raha afaka malala enkane rehefa mandeha miangona ianao dia tsy anadino reo lafin-javatra roa reo voalohany de ny hoe andeha hiangona ianao hitondra ny fanirianao hisaotra an'Andriamanitra noho ny fahatsapanao manokana ny asan'Andriamanitra atao ny fiainanao nefa ko angatahn-javatra amin'Andriamanitra manokana zay mety ho irinao zava-dehibe zay fa ny faharoa zay tsy maintsy ho tsaroanao de zao ny hoe rehefa mandeha any am-piangonana anao de misy ny isika tsy tonga any am-piangonana anao ho an'ny tenanao samy rery ka rehefa indray mba misy zavatra angatahana fiaraha-miasa aminao any anatin'ny fiangonana de lay enao samy rery any tsia fa rehefa tonga any am-piangonana de zadonina fa misy isika any zay mahatonga an'iny hoe vakina manjo tenenina ny tonononao ny ferapara tonononao ny atao mariazy tonononao ny fivoriana isan-karazany tonononao ny fiaraha-misakafo ary tonononao ny adidiny satria misy lay lafiny isika rehefa tsy tsika tratran'ny ataotsika hoe ny influence mialatsiny mateny frantsay matetika lay influence ny fiangonana zay manome toerana fotsiny ihany lay hoe iza tsy diso akory le hoe iza zany alehako any am-piangonana angamo za iarabanao ny alehako any anga hivavaka ny alehako any anga za hividy bie ny alehako any anga za hanao adidy ny alehako any anga za tsy mampalina mihitsy raha raha-mpiangonana tsy vakina maninona moa na atao lavabe na raha-mpiangonana maninona koa raha tsy vakina any ny ferapara inona koa de am'izay fotoana zay adininao le hoe isika ny Zakaria adininao la isika protestante adininao la isika kristiana adininao fa ny fanekemponona faharoa lehibe de ny fanekemponona nikianina de manome toerana lay hoe isika igny rehefa malala rehefa mivavaka ianao baka ny an-tranon'Andriamanitra dia ataonao zava-dehibe ny tenanao mitondra zay fanirinao fa ataonao zava-dehibe koa lay fiombonantsika araka ny teny epistily ny Hebreo hoe aza mahafolay fiarahantsika miangona zava-dehibe la isika mifakahita la isika miara mitondra ny mavesatra la isika miara mivavaka la isika mahay mifamela la isika mahay mifandefitra la isika na dia maro aza de iray ihany satria le tenany Jesosy Kristy tompo zay maty amin'ny hazo fijaliana de nandrava ny hefitry ny fisarahana ka nahatonga atsika ho isika iray ihany ivavaka sika tompo ao misaotra anao zay noho ny amin'ny fandresenao ny fahafatesana zay nahatonga anay mahatsiaro
fa na dia maro azay dia iray ihany eo aminao. Tompo, efa namela heloka anay ianao ary efa nanasitrana ny aretinay, de mitalao amin'ny famindram-ponao zay Tompo. Ataovy ty fiombonana, ataovy ty ny fiaraha-mivavaka, ataovy ty miara-mitondra ny mavesatra, mahay miara-mifaly am'izay mifaly, mahay miara-mitondra ny mavesatra am'izay mavesatra, ary indrindra mifampahery ao anatin'ny ady am-panahy, miombona ao anatin'ny fifaliana. Misaotra Tompo fa tsapanay ao anatin'ny fiangonana zany, fa aoka Tompo, ataonao ty anatin'ny mandrakariva ny fahatsiarovana, faharena sarobidy nomenao anay ny fiangonana sy ny fiaraha-mivavaka. Tsy sehatra iarahanay mihaona aminao ihany, fa sehatra iarahanay rehetra koa mifampahery. De tao amin'ny fiainam-panahynay Tompo, anao zava-dehibe ny vavaka manokana, ny fanoloran-tenan'ny tsirairay, ny fibebahan'ny tsirairay, nefa koa tsy anadino ny fanoloran-tena iombonana sy ny fifankatiavana ary ny fandraisana ndraikitra miaraka. Vavaka izay Tompo, ho an'ny fiangonana ao mijoro vavolombelona am'izao vanim-potoana mampisaratsaraka, am'izao vanim-potoana mampisaratsaraka ny mampisy karazam-piangona maro samihafa izao, tao fangio zay Tompo atsiaro fa zava-dehibe ny fiangonana zay naorinao. De ataovy tamana ny fanomponanao zahay, ataovy tia ny fiangonana zay nomenao anay zahay, ary ampahareto amin'ny finoana. De omeo anay hatrany Tompo ny herim-panahy, ho tia ny asanao Andriamanitra, ho tia ny fitoriana ny filazantsara, ary ho tia hamonjy ny hafa tahaka anao Jesoa. Mamelany elokay amin'ny fisarazaranay, mamelany elokay amin'ny tsy fahatakaranay ny sitraponao sy ny fahalainanay hamantatra ny sitraponao, ka mahatonga anay mora resy ao anatin'ny fisaratsarana, de ampitoero amin'ny fo mahay mifankatia sy mifamelatra an'izay, amin'ny anaranao Jesoa. Amen.